Eo amin'ny azakazaka fiarakodia dia miditra eo amin'ny dingana faefatra amin'izao fotoana izao ny fitinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara Hotanterahana ny 3 ka hatramin'ny 5 Oktobra ao avy izao izany fananana izany ka ny kluban'ny Zatanamo no mpikarakara miaraka amin'ny Orange Sicam izany ka nisy ary ny fiaona tamin'ny mpanao gazety sy tamin'ny herinandro teo no nanazavana izy ireo ny fizotra ity fananana ity. Hotanterahana ny 3 ka hatramin'ny 5 Oktobra ho avy izao ny dingana faefatra ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja azakazaka fiarakodia. Rallye Orange Sicam no iantsona ity fananana ity. Araka izany dia hiara-monatoka amin'ny azatana amin'ny fanatotsana ity fananana ity ny Orange Madagasikara sy ny Sicam ary ny DHL. Manandanja amin'ireo mpifaninana ity dingana faefatra ity satria eto no hamaritra izay mety hisalotra izany anaram-boninahitra ho an'ny taom-pilalaovana 13 izany. Mirefy 2,20 kilometatra ny fananana manokana izay misy 12. Raha ny fizotran'ny fananana dia ny épreuve spéciale larana voalohany no atrehan'ny mpifaninana izay vao nisy paire spéciale eny Andotapenaka. Eo amin'ny andro faharoa dia angotraka ny fananana satria hoenjakenjana ny azakazaka manokana ao Ambodirano izay lava indrindra mirefy 7,70 kilometatra. Marihina fa tsy miatrika ny épreuve spéciale fa 5 sy fahenina ireo izay miady ny tompon-dakan'i Madagasikara Sokatsby. Raha eo amin'ny filarana vonjomaika tamin'ny ireo dingana 3 efa vita dia mitarika ny ekipazy Andrenjafy Mateo sy Laurent avy eo amin'ny Sicam izay arahany Bomas Bertin mbola ao amin'ny Sicam ihany. Marina fa ny ekipazy Bomas Bertin nandromaka ny larina voalohany tamin'ny Rallye Orange tamin'ny taona 2012.